Miarahaba antsika mpianakavy ny finoana mifanaty tava eto indray izao maraina izao ao amin'izao alahady ao anatin'ny fitsaharana izao alahady 8 aogosta alahady 2 volana aogosta. Miarahaba ireo izay manaraka amin'ny tamazotra serasera izay tsy afaka manatrika no miantony samihafa. Eo am-pitsangana ihany ry havana no hiomantsika hanompo ny tompo. Fitaovavahana ibandinina ny lohahevitra hoe momba ny zanany mandrakariva ny tompo araka ny voasoratra ao amin'ny filazantsara nosoratan'i Matteo 7:20 andiny 7:20 tapany B. Matoki fa izao ihany aza matahotra. N'ayez pas peur, c'est moi. Ho an'izay rehetra malala an'Andriamanitra sady voaantso ny masina ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raitsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Eo am-pitsanganana ihany ry havana no hanome voninahitra an'Andriamanitra isika. Iarahantsika miredona amin'ny mpanao salamo sy ny hira fanampiny 7:1 sy 2 ny fiantsoana sy fiderana ny anaran'Andriamanitra. Salamo 4:30 ka hatramin'ny 5 iarahantsika vakina amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: nisaotra an' Jehova malandava aho ho eo ambavako mandrakariva ny fiderana azy. Jehova no reharehan'ny fanahiko ary izany mpandefitra ka ho fay. Miara mankalaza an' Jehova amiko ary aoka hiara-manandratra ny anarany isika. Mitady an' Jehova aho dia mamaly ahy izy ka manafaka ahy amin'ny tahotra rehetra. Mijery azy ireo mamiramirana sady tsy mangahy ahy ny fitavany. Ity olo mahantra ity ny antso dia niainy Jehova ka namonjy azy tamin'ny fahoriana rehetra. Ny anjelin'i Jehova mitoby manodidina izay matahotra azy ka mamonjy azy. Andramika izaho Jehova, sambatra izay olona mialaka aminy. Amen.
raha hivavaka isika. Mifaly tokoa izahay ry Andriamanitra ray, zanaka sy fanahy masinao, nomenao zao alahady, andro fitsaharana, nitaominao eto amin'ity vavahadin'ny lanitra fiangonana FPMA fitandremana Aix Marseille izao, noho ny fitiavanao sy ny famindraponao. Mahatsiaro fa ianao dia namoy aina ho anay, ka na dia mpanota tsy mendrika azy izahay dia mbola notahinao, nomenao andro vaovao, nomenao zao trano masina izao, ahafahanay misaotra, midera sy mankalaza ny anaranao masina, satria ianao dia ilay Andriamanitra mahery, Andriamanitra be voninahitra, Andriamanitra be fitiavana mpamonjy anay, Andriamanitra mpandresy ny fahafatesana, Andriamanitra azo tokiana, Andriamanitra velona. Ndraiky izahay mpanomponao mangetaheta hiaona aminao, hiaino ny teninao, manatenanao. Matoky izahay efa manatrika anay ianao, ampahery ny foa mampanahinay, ary tsy ho hisy diso, anjara, mangasiasy hivoaka maina izao toeran'izao, fa azo fifaliana, azo fahendrena, azo fanantenana, ary indrindra azo fiadanana. Manetrefeny izao fotoana izao Andriamanitra, aoka tsy hisy anelongelina ny fiaonanay aminao, aoka ny fanahinao masina no anjaka sy hitarika anay amin'izay rehetra ataonay aneto, ho voninahitry ny anaranao irery ihany. Misaotra Tompo amin'izay ataonao, izay mbola ho ataonao anay, izahay zanakao izay miandrandranao. Ho anao irery ny midera sy mihaja ary ny voninahitra, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay. Amen. Afaka mipetraka ny fiangonana. Ry havana malala, enoy am-panajana sy am-panetretena ny teny izay manambara ny sitrapon'Andriamanitra ho antsika izao marain'izao. Izany dia ho hitantsika ao amin'ny epistily nosoratan'i Paoly ho an'ny Timoty faharoa toko voalohany andiny fahafito ka hatramin'ny fahavalo, mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Fa tsy nomen'Andriamanitra fanahy osa isika, fa fanahy mahery sy fitiavana ary fanonantena, koa aza menatra ny ho vavolombelon'ny tompontsika, na hay mifatony ianao, fa aoka ianao ho mpiombona ny fahoriana noho ny filazantsara araky ny herin'Andriamanitra. Amen. Manoloana izany sitrak'Andriamanitra izany, mahatsiaro sika fa betsaka ny zavatra tsy tanteraka ao anatin'ny fontsika sy ny fanahintsika. Andeha ary isika andiny tena anoloana ny Tompo, hiaiky ny fahalementsika. Tsy tanteraka isika ry havana, andeha anatona ny tompontsika hifona, angata-pahamelana. Aorianany tombavaka dia ataontsika ny firana fanampiny faharoapolo. Hiaraka hivavaka isika. Eny tokoa Tompo, mampisaina ny teninao izay ampitainao ty maraina ity, dia mitoetra ny fanahinay.
fanahy osana nonomenao anay fa fanahy mahery sy fitiavana ary fahomena tena ka tsy ho tokony menatra ho vavolombelona noho ny filazantsara sy ny herinao zahay. Mahatsiaro tokoa ny fahamelenay izay mampisakana anay hijoro vavolombelona arak'izany sitrakao izany. Endre matetika avelanay anjaka ilay fanahy ratsy tarihan'ny fomban'izao tontolo izao izay manakana anay eo amin'ny fihavanana aminao, eo amin'ny fihavanana amin'ny namanay, satria adininay no miankina aminao, adininay no mivavaka aminao, adininay no mamaky ny teninao. Tsy apetrakay ny fiainanay eo am-pelatananao, na zany no mahatonga ny fahankalana, ny fiatsaram-belatsy, ny fialonana, ny fiavinavonana. Edrefa tsy ny fanahy mahery no miaina ao anatinay fa ny fanahy matahotra, misalasala, mandaingy, tsisy fahatokinanao dia manahy ahy, mitaintaina ny momba ny hoavinay, ny momba ny fiainanay. Matetika ary tompo noho ny zavatra mitranga dia misalasala izay ay ny amin'ny fisinao. Nefa ianao dia ilay Andriamanitra velona, Andriamanitra miainy sy mamaly anay. Ankehitriny izahay dia mitodika aminao, mifona aminao izahay, tompo mamindrapo aminay, diovy ny foamam-panahinay, sasao ny elikay, amafiso ny finoanay, aoka ny fanahinao hitoetra ao anatinay, ka tena ho vavolombelona tokoa izahay amin'ny fitiavanao sy ny herinao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Amen.
androntsika ry havana dia Andriamanitra fitiavana. Matotsika fa miaina antsika izy mahare ny fibebantsika. Te amela ny helitsika ny tompo, mitsangana andray izany. Hoy ny tompo, aza matahotra ianao fa momba anao aho. Izao efa nandevina ny fahadisoanao tahaka ny fandevina ny zavona, ary ny fahotanao tahaka ny raona, ka miverena amiko fa efa nanavitra anao aho. Voavela ny helikao ho amin'ny anaran'ny masina. Alleluia. Amen. Indrindra ho an'Andriamanitra ary fiadanana ety ambony tany amin'ny mikasitrahana afaka mipetraka amin'ny fiangonana. Noho izany fiadanana azontsika maimaim-poana izany ry havana, dia andao isika hizara izany totika ankavia, ny ankavanana, ny aoriana sy anoloana, dia ifampiirarin-tsoa hoe ho aminao aneny fiadanana. Aminarany fiadanana. Tonga eo amin'ny fotoana ankalazana ny tenin'Andriamanitra isika, eo amin'ny fotoana amakiana ny soratra masina. Mialohan'izany dia ataontsika ny hira fa 500 andiny voalohany sy fahaefatra ary manatona ety amin'ny altara ny tompon'andraikitra. vous invite à la prière. Seigneur, nous te remercions encore de nous avoir réunis tous ensemble dans ta maison. Maintenant que nous allons lire et écouter ta parole, Seigneur, que tu puisses nous aider à comprendre par ton Esprit Saint, que
tu puisses nous donner la sagesse et l'intelligence pour appliquer aussi cette parole dans notre vie quotidienne. Merci encore Seigneur pour tout ce que tu fais dans nos vies. En ton nom nous prions. Amen. Ny vaky teny voalohany dia alainao amin'ny bokin'ny mpanjaka voalohany. Mpanjaka voalohany toko 7:20. Mpanjaka voalohany toko 7:20, ny 5 ka hatramin'ny 7:20. Toy izao vaky ny teny. Ary niditra tao anatin'ny zo izy ka nitoetra tao. Ary indro tonga taminy ny tenin'i Jehovah nanao hoe, manao inona ty ianao Eli? Dia hoy izy, nafana dia nafana ny foko noho ny fitiavako an'i Jehovah, Andriamanitra ny maro. Fa ny zanak'Israely nahafoy ny fanekenao, ny alitaranao no ravany, ny mpaminaninao ny vonoiny tamin'ny sabatra, ary izaho dia izaho rery ihany ny sisa, nefa mbola mitady ahafaty ny haiko koa izy. Ary hoy Jehovah, mivoa ka mitsangana eo ambonin'ny tendrombohitra eo anatrehan'i Jehovah. Ary indro nandalo Jehovah ka nisy rivotra be sady mahery namakivaky ny tendrombohitra sy nanorotoro ny aram-bato teo alohan'i Jehovah. Nefa Jehovah tsy tao amin'ny rivotra. Ary manarakaraka ny rivotra nisy horohoro-tany. Nefa Jehovah tsy tao amin'ny horohoro-tany. Ary manarakaraka ny horohoro-tany nisy afo. Nefa Jehovah tsy tao amin'ny afo. Ary manarakaraka ny afo nisy feo mitsoka malemy. Ary raha ren'ny Eli izany dia nisarona ny kapoty ny tavany, ary nivoaka izy ka nijanona teo am-bavazoy. Ary indro nisy feo nakeo aminy nanao hoe, manao inona ty ianao Eli? Dia mbola toizantsika ny famakiana ny teny soratra masina arak'izay voasoratra ao amin'ny Romanina toko 7. Epistily nosoratan'i Paolo amin'ny Romanina toko 7 andiny voalohany ka hatramin'ny 5 ny anaran'ny Tompo. Milaza ny maro amin'ny Kristy aho fa tsy mandainga, sady miara-milaza amiko ao amin'ny fanahy-masina koa ny fieritreretako. Fa mafy ny alaheloko ka tsy mety mitsahatra ny fahorian'ny foko. Fa efa saika niriko aza ho voaozina ho afaka amin'ny Kristy ny tenako, mba havonjaiko ny railahiko, avako araky ny nofo izay Israelita sady manana ny fananganan-janaka sy ny voninahitra sy ny fanekena sy ny fanomezana ny lalàna sy ny fomba fivavahana ary ny teny fikasana. Azo koa ny razana sady avy amin'ny araka ny nofo Kristy izay ambonin'izy rehetra. Andriamanitra isaorana mandrakizay. Amen. Voaranana ny vaky teny. Izany dia hitantsika ao amin'ny filazantsara ny Matthieu toko 4:20 andiny 2:20 hatrahatra ka hatramin'ny 7:30. Ary niaraka tamin'izay dia nanery ny mpianatra iondrana atsambokely Jesosy ka hita eo anoloany ho eny ampita mandra-pandrava ny vahoaka. Ary rehefa noravany ny vahoaka dia niakatra tao an-tendrombohitra izy mba hitokana hivavaka. Ary noho nariva ny andro dia nitoetra rery teo izy. Ary rehefa mby teo ampovoan'ny ranomasina ny sambokely tamin'izay dia natopatopan'ny alondrano izy ka tohain'ny rivo-drano izy, fa notohain'ny rivotra. Ary tamin'ny fiambenana fahaefatra amin'ny alina dia makeny amin'ny mpianany Jesosy tsangatsangana teny ambony ranomasina. Ary noho nahita azy tsangatsangana tambony ranomasina ny mpianatra dia raiky tahotra ka nanao hoe matotoy io. Dia
niantso izy ireo no nitahotra. Ary Jesosy niteny taminy niaraka tamin'izay nanao hoe matoky fa izao ihany aza matahotra. Ary Petera namaly azy nanao hoe tompoko, raha ianao ihany asovy manatinao aho eny ambony rano aho. Ary hoy izy manatona. Dia nidina niala tamin'ny sambokely Petera ka nandeha tambony rano anatina an'i Jesosy. Fa raha nahita ny rivotra izy dia natahotra. Ary raha vao nilentika izy dia niantso hoe tompo vonjeo aho. Ary naninditra amin'ny tanany niaraka tamin'izay Jesosy. Dia nandray azy ka nanao taminy hoe ry kely finoana, nahoana ny niana any ianao? Ary rehefa niakatra teo an-tsambony kely izy dia nitsahatra ny rivotra. Ary izay teo an-tsambony kely dia niankohaka teo anatrehany ka nanao hoe zanak'Andriamanitra tokoa ianao. Iomana mpanahy isika ry havana andray ny afatr'Andriamanitra izay hoentin'ny mpanompo antsika anio. Eo am-pitsanganana no anaovantsika ny hira fa 470 andiny voalohany fa 3 sy fa 4. rainay tsara indrindra tonga amin'ny fotoana izay andrenesanay ny teninao zahay, ny teninao tokoa no haninay ary ny teninao no ivelomanay azonay mitombo amin'ny finoananao ka tsy andeha foana ny fiainanay fa ho tarihan'ny teninao indrindra maha-kristianina anay. Ka ankehitriny ary Tompo mitenena araka ny fombanao mba hitaridalana anay azonay anana fo vaovao hatrany, azonay mitombo amin'ny finoananao ary azonay tsy hatahotra ny amin'ny ho avy rehetra. Ny anaranao Jesosy Tompo ny anaovanay ny vavaka. Amen. Petraka isika ry havana. Ho an'izay malala an'Andriamanitra sady voantso no masina, mampitombona amintsika mandrakariva ny ry havako ny fahasoavana amam-piadanana avy amin'Andriamanitra ray
sy Jesosy Kristy tompontsika. Momba ny zanany mandrakariva ny tompo. Zay ny loha hevitra no fiditsika androany. Momba ny zanany mandrakariva ny tompo. Le Seigneur veille sur ses enfants. Araka ny Matthieu 7:17 manao hoe matoky fa izaho ihany aza matahotra. Ry havana, misy ny fotoana eo amin'ny fiainantsika izay andalovantsika olana, andalovantsika aretina, andalovantsika zavatra maro izay tsy takatry ny saina akory ary indraindray dia tahaka ny very mihitsy isika, tahaka ny filazantsika malagasy hoe very fanambola velona, ary tsy takatry ny saintsika ny olana izay lalovantsika eo amin'ny fiainana indraindray. Tahaka ny olona mandalo ranomasimbe, manonja. Kanefa ny tenin'Andriamanitra androany dia mampianatra antsika inona ny tokony hatrehantsika izany olana lalovantsika izany, inona ny tokony hatao, inona ny voalaza ny tenin'Andriamanitra, satria araka ny nambara teo hoe matoky fa izaho ihany hoy ny tenin'Andriamanitra aza matahotra. Fa momba ny zanany mandrakariva ny tompo. Averintsika izay faran'izay, momba ny zanany mandrakariva ny tompo. Andeha roa jerentsika ary zaraintsika telo mazava tsara ty tenin'Andriamanitra zay hoenotsika androany ity. Voalohany dia Andriamanitra mbola mifehy ao anatin'ny tafio-drivotra. Andriamanitra mbola mifehy ao anatin'ny tafio-drivotra. Dieu reste souverain au milieu de la tempête. Raha jerentsika ilay hoe souverain dia nadikatsika hoe mifehy na hoe tompony sy manana ny fahefana feno amin'ny zavatra rehetra. Tompony sy manana fahefana feno amin'ny zavatra rehetra. Ary teto dia tafio-drivotra no miseho. Tantara haitsika sy fantatsika loatra ny amin'ny reto mpianatra zay niaran'ny tafio-drivotra, ary Jesosy Kristy tompo dia tazana averia lavitra ery nandeha teny ambony rano. Tamin'ny fianarana sekorelantsika dia fantatsika izay tantara izay ary fantatsika isan'andro isan'andro. Kanefa na fantatsika azy dia manakambara amintsika mandrakariva ny tompo. Taorianany namokisany Jesosy an'ireo vahoaka be, ny lehilahy fotsiny nefa 5,000. Tsy nikotiana tao anatin'izay ny vehivavy sy ny zaza. Taorianan'izay dia nanery ny mpianany ny tompo mba hiondrana tsampokely. Zany hoe Jesosy mihitsy ny nanery hoe andaninareo miondrana sambokely. Ary Jesosy kosa dia nandeha nitokana ny vavaka tany an-tendrombohitra. Jesosy kosa nandeha nitokana ny vavaka tany an-tendrombohitra. Zany hoe na dia Jesosy Kristy ary dia nanokana fotoana mba hitokanana mivavaka, nanokana fotoana hitokanana mivavaka ny tompo. Raha izasenao no anontaniana ankehitriny na ny tenako eto na antsika tsirairay avy, moa ve mba efa nanokana fotoana ary manokana fotoana matetika isika mba hivavahana amin'Andriamanitra, satria Jesosy Kristy izay Andriamanitra ary zanak'Andriamanitra tonga nofo teto ambony tany dia nanokana fotoana mba hivavahana. Mampieritreritra antsika izany ten'Andriamanitra zany ary mampirisika antsika mba anana fotoana hivavahana sy ho atokana ho azy. Tao anatin'ny sambokely ny mpianatra ary rehefa niteren'ny tompo hiakatra teny anatin'ny sambokely zany dia zao tratra ny rivo-doza izy ireo na rivotra be, satria nanohadrivotra ny sambokely izay nandanan'izy ireo. Natahotra izy ireo ary teo ny nahatazanany lavitra ny Jesosy Kristy nandeha teny ambony rano, tsy anganongano ary tsy honohono fa nandeha teny ambony rano Jesosy Kristy. Rehefa natahotra izy ireo dia tompo miteny nanao hoe aza matahotra fa izaho ty. Jesosy mihitsy anefa no nandefa azy ireo teny ambony rano. Jesosy no naniraka azy teny ambony rano, ary zany dia mampianatra antsika fa tsy kisendrasendra ny olana izay mitranga amin'ny fiainantsika na ny épreuve lalovantsika dia nataon'Andriamanitra mba hitranga ireny anehoany ny maha-Andriamanitra azy. Fa ao anatin'ny fahefan'Andriamanitra kosa anefa izany, ary eo nolazaintsika hoe souverain teo, ny olana rehetrarehetra izay mitranga eo amin'ny fiainantsika izany, na alon-drano
na rivotra mitsoka dia ao anatin'ny fahefan'Andriamanitra no manaisotra izany. Araka ny Romanina 5:20 manao hoe ny zavatra rehetra dia miara-miasa ahasoa izay tian'Andriamanitra. Ka raha mitranga ny olana na raha mitranga ny zavatra épreuve lalovanao dia fahefan'Andriamanitra koa no mandrava izany. Rehefa tonga teo Jesosy dia hoy izy, aza matahotra. Ahoana hoy Jesosy? Aza matahotra. Avereny ihany fa mba tsy izay ny teny eto hoe ahoana hoy Jesosy? Aza matahotra. Ny fiainantsika ry havana dia tahaka ny olona izay mandeha amin'ny toerana mampitahotra anankiray, ao anatin'ny misy kotro-baratra sy orana na toerana mety isian'ny mpangalatra na ny mpamony olona. Fa rehefa misy olona matanjaka eo akaikinao dia lasa tsy matahotra ianao. Maika fa Jesosy Kristy Tompo rehefa eo akaikitsika tokony hiala ny tahotra. Rehefa eo Jesosy dia tsy tokony hatahotra isika. Inona ny zavatra niseho tamin'ny Petera teto? Petera moa ny fahalalantsika azy dia ilay mafana fo, ilay mafana fo mandrakariva. Rehefa nahita ny Tompo nandeha teny ambony rano izy dia lasa koa izy niteny hoe Tompo, mba te hanatona anao eny satria mahay mampandeha eny ambony rano ny Tompo. Dia lasa izy dia rehefa nandeha tamin'ny tany maina izy dia nandeha tokoa. Fa rehefa nijeren'i Jesosy Petera dia ahoana? Nandeha teo ambony rano. Rehefa nijeren'i Jesosy izy nandeha teo ambony rano. Fa rehefa nijery ny rivotra sy ny ranomasina kosa izy dia nanina? Letrika. Nijeren'i Jesosy izy nandeha teo ambony rano. Nijery ny rivotra sy ny ranomasina izy niletrika. Ary toy izany ny fiainantsika ry havana. Rehefa mijery ny olana isika dia matahotra. Rehefa mijery ny zavatra mafy tsy maintsy lalovantsika isika matahotra. Fa rehefa mijery an'i Kristy kosa isika dia mahery. Mahery izay mijery an'i Kristy. Ary rehefa niletika izy dia niantso ny Tompo ka nanao hoe Tompo vonjeo aho. Niantso Petera, Tompo vonjeo aho. Ary dia naninjitra ny tanany hamonjy azy Jesosy. Izany no fahasoavana na ny grasy. Izay ny fahasoavan'Andriamanitra. Rehefa mitenitsika hoe Tompo vonjeo aho, maninjitra ny tanany ny Tompo mamonjy antsika. Ary izao ry havana, tsy ny herintsika no mamonjy antsika fa Andriamanitra no mamonjy antsika. Ary izay ilay fahasoavana amintsika protestanta dia zava-dehibe io fahasoavana io. Ary aoka hitoetra ao amintsika mandrakariva fa tsy mahavonjy tena isika, fa ny herin'Andriamanitra no mahavonjy antsika ary Andriamanitra no mamonjy antsika. Faharoa dia izao, raha mijery ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Mpanjaka voalohany 7:20 andininy 7:17 teo tsika dia azontsika amena lohateny ny tapany faharoa amin'ity tenin'Andriamanitra ity manao hoe Andriamanitra miteny ao anatin'ny fahanginana. Teo Andriamanitra naneho ny heriny ary ny feny zavaboary sy ny zavatra rehetrarehetra araka ny voalazantsika teo amin'ny tapany voalohany teo. Dia ny asehon'ity tao amin'ny Mpanjaka voalohany izay vakitsika tamin'ny testamenta taloha ity kosa dia hoe Andriamanitra miteny ao amin'ny fahanginana. Averintsika, Andriamanitra miteny ao anatin'ny fahanginana. Dieu parle dans le silence. Kivy sy natahotra ary nandositra Eli, nitsoaka tany anaty zohy sy tany anaty lavabato. Nisy rivotra ny fofofofo mahery nefa ary nisy horohoro-tany, nisy afo, fa tsy tao Andriamanitra. Tsy tao anatin'ilay rivotra be, fa hafa indray fomba fisehoan'Andriamanitra teto. Nisy horohoro-tany, nisy afo, fa tsy tao Andriamanitra, fa tao anatin'ny feo malefaka sy rivotra mitsoka mangina tao Andriamanitra. Ary zany dia taratry ny ambaran'ny soratra masina ao amin'ny Salamo 9:70 manao hoe mitsara ka aoka ho fantatrareo fa izao no Andriamanitra. Ry havana, be tabataba izao fiainana iainantsika izao. Raha mandinika tsika isan'andro isan'andro na mijery eny vidina lasantsy miaka midiny io fotsiny ary dia tena hita hoe tsy milamina izao tontolo izao.
rehefa le rangara ary États-Unis ary no manao ny ataony dia miakatra izy dia misy zavatra kiray ataony indray dia midina dia korotana izao tontolo izao ady etsy ady eroa ny any tanindrazana moa tsy haintsony mangalatra olona mangala jaza mamono olona makamasona varira tabataba ny ainana ito amin'izao tontolo izao be ny aya be ny korotana sepotro ny azakazaka isika indraindray ka toa tsy manam-potoana tsony mba hijanonana kely iny le moment stop izy ny ankizy ao amin'ny STK ny tena manao an'iny matetika misy fotoana mijanona kely dia mandinika ary miaino ny feo an'Andriamanitra satria ao anatin'ny tabataba sy ny zavatra maro isan-karazany ohatran'izany ao Andriamanitra miteny malefaka amin'zaso ianao ary zay ny ilana ny fotoana mangina mihitsy aloha dia mibanjina ny tompo ao amin'ny toerana mangina satria Andriamanitra dia miteny amintsika amin'ny alalan'ny teniny inona ny tenin'Andriamanitra ity aza manantena ankehitriny hoe isy mirakla hoe iny Andriamanitra dia miteny hoe tahaka ny ao anatin'ny Baiboly tahaka ny tamin'ny testamenta taloha fa ny fitenenan'Andriamanitra amintsika olombelona ankehitriny dia ity tenin'Andriamanitra ity noho izany mila mangina isika mamaky ny tenin'Andriamanitra mamaky ny Baiboly miaino azy miaino toroteny ankehitriny nefa be da be ny tenin'Andriamanitra ao anatin'ny YouTube be da be ny fizarana ny tenin'Andriamanitra noho izany ataontsika zava-dehibe ny fiainonana ireny tenin'Andriamanitra ireny rehefa maraina raha ho amanokana iny andalana miasa dia misy no mofinaina be da be ny manao an'izany re fiangonana any an-tanindrazana ireo ny FJKM ny Luterana izay fiangonana renitsika na ny eto a Frantsa koa ary be da be ny ao amin'ny radio Anjomara inona misy tenin'Andriamanitra aoka isika azoto hiaina an'ireny tenin'Andriamanitra ireny mba ho voky ny tenin'Andriamanitra isika fa tsy ho voky zavatra hafa mazoto miaino sy makafiany koa ireny hira fideranan'Andriamanitra isan-karazany ireny satria izao io hira io za moa dia ao anatiny ary afaka miteny tsara toerana miteny anareo an'izany ny hira misy ny hira mampahery misy ny hira mahareraka noho izany za tsy miteny ary ny tenin'Andriamanitra tsy miteny antsika hoe tsy haino ny hira izay mety akareraka tsika satria araka le ireo dia hiverina daholo ary sorsoro mandreraka anao fa misy ny hira izay mampitombo ny finoana mazoto dia mazoto ny sampana vehivavy eto amintsika mandihy amin'le hira le inona le hira fandizanareo ina izy présidente ty aleoko ny fa raha mandinika isika iny tononkira iny aoka tsy ho variana mandihy fotsiny fa ny voalazana iny tononkira iny dia hoe misy ireo hira mandratra fo misy kosa ireo hira mampahery dia noho izany aokontsika azoto hiaino an'ireo hira mampahery ireo hira mampitombo ny finoana ny hira mampitombo sy mampanakaiky antsika an'Andriamanitra ary dia mivavaka amin'ny fo mangina zava-dehibe zany ry havana fahatelo ry havana dia izao araka ny vakitsika teo atao amin'ny Romanina 9:1 ka hatramin'ny 5 dia manambara izany ny fo no vain'ny fahasoavana averintsika hoe zay ny fo no vain'ny fahasoavana ny Paul eto no resahana un cœur transformé par la grâce nalahelo mafy Paul noho ny ireto rahalahany izay tsy nino izy moa ny rahalahany izay tsy nino dia ny jiosy ary zary ny teniteny foana mihitsy ary Paul hoe nozonoko ny tenako izy mba ho afaka amin'ny Kristy mba avovonjy an'ireo rahalahako ireo satria ireo rahalahany ireo dia tsy mino ary mandraka ankehitriny moa fantatritsika indrindra ety amin'ny quartier 9e 10e ety rehefa sabotsy zareo mivavaka dia mbola tsy mino an'i Kristy zareo mandraka androany kanefany ny fo novan'Andriamanitra dia ny fo ny Paul izay novan'Andriamanitra izany dia lasa nangoraka izy mba azahoana mamonjy ny rahalahany raha misy olona akaiky atsika fianakaviana namana sy ny sisa izay tsy mbola mahalala an'i Kristy dia tokony anana alahelo sy fitiavana tahaka ny Paul isika ry havana tsy tsara nefa
reny olona zay mbola lavitra ny Kristy reny fa ny vavaka ho azy azony manatona an'Andriamanitra. Tsy mety amintsika ny mitsara hoe reny mbola lavitra an'Andriamanitra, mbola devolona jentilisa hozy ny fiteny mahazatra zay, fa izao aoka sika anaradia hivavaka ho azy reny mba azony manaradia ny Kristy ary mba ayaneo fitiavana aminy, araka ny voalazan'ny Jaona 7:5-7 manao hoe izany no ahafantaran'ny olona rehetra fa mpianatra nareo raha mifankaty. Andriamanitra no miantso sy mifidy ny olona ry havana, fa tsika tsy afaka manery olona mba hanantona ny Kristy na mba hibebaka, fa fahefan'Andriamanitra feno ny miantso sy mifidy olona fa ny anjarantsika dia ny mivavaka ho azy ary atsony isika hijoro vavolombelona mba hanatonany an'i Kristy. Ny finoana marina ary dia miteraka fitiavana, fangorahana, vavaka ho an'ny hafa, tahaka ny toetra ny Paoly eto. Ny finoana marina dia miteraka fitiavana, fangorahana ary vavaka ho an'ny hafa. Ry havana, raha fitinina dia ao anatin'ny tafio-drivotra Andriamanitra mbola mifehy. Ao anatin'ny tafio-drivotra Andriamanitra mbola mifehy. Ao anatin'ny fanginana Andriamanitra mbola miteny malefaka, miritsoka hoy ny teny malagasy. Ao anatin'ny fanginana Andriamanitra dia mbola miteny. Ao anatin'ny fo vaovao miseho ny fitiavana, zay fitiavana avy amin'Andriamanitra. Ary zao no afatra ho antsika androany. Raha matahotra ianao, eo akaikinao Jesosy. Raha kivy ianao, mbola miteny aminao Andriamanitra. Raha very ianao, antsoina hiverina aminy indray. Ka aoka isika hijery an'i Kristy, hibanjina ny azo fijaliana trany. Mba tsy hanao tahaka ny Petera teo hoe mijery ny rivotra sy ny alon-drano dia miletika, fa hibanjina ny azo fijalian'i Kristy. Tahaka ny tao amin'ny testamenta taloha hoe rehefa nibanjona ilay menarana varahana izy ireo dia sitrana avotra. Noho izany aoka hibanjona ny azo fijalian'i Kristy satria teo no namonjena, teo no namonjena anao. Raha kivy ianao dia mbola miteny aminao Andriamanitra ary atehitra amin'ny fahasoavany mandrakariva, fa tsy mahavonjy tena isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra no mahavondra antsika. Ary itiany hafa tahaka izay nataon'ny Paoly teo. Fa hoy Jesosy, aza matahotra, izao no izy. Momba ny zanany mandrakariva ny Tompo. Zany tenin'Andriamanitra mampahiry antsika ry havako androany, manoloana ny fiainantsika. Tsy mora ny zavatra lalovana ankehitriny, na dia aty ampitan-dranomasina ary sika izay netreretiny any Madagasikara hoe efa tafitinareo any ampitan-dranomasina any. Tsisy manana fiainana mora izany amin'ny eto, ary tsy misy izay tsy mandalo olana, tsy misy izay tsy mandalo fasairanana. Kanefa kosa aoka atokon'ny Tompo isika fa momba ny zanany mandrakariva ny Tompo. Ho an'Andriamanitra ireny ny voninahitra, vavaka isika. Jesosy Tomponay eo misotranao zay noho ny amin'ny teninao, fa ianao tokoa dia momba ny zanakao mandrakariva Jesosy. Ampaherezo izay mba hijery ianao Kristy mandrakariva, tsy hibanjina ny olana, mba tsy hampiletika anay fa hibanjina anao Jesosy Kristy Tompo. Ampaherezo izay mba hiatehitra amin'ny fahasoavanao, fa tsy mahavonjy teny izay. Ampaherezo izay mba hanana fotoana manokana tahaka anao Jesosy Kristy izay nanana fotoana ny ivavahana tamin'Andriamanitra ray, mba hanana fotoana ny tsirairay avy andrenesana ny teninao sy ivavahana aminao manoloana ny rotoroton'ny fiainanay. Ary ampaherezo izay Tompo mba hahitiany hafa, hayangoraka ny hafa hananany anao Jesosy Kristy, hitodiany aminao satria ao aminao no misy ny fiainana. Ary ny fiainanay dia tsy ho tapitra amin'ity tany ity ihany raha ohatra ka metehitra aminao izay, fa ao ilay maharitra mandrakizay, ilay fanany fiainana mandrakizay. Ary ny fifalianay raha ho avy ny fotoana ialana amin'izao tany izao dia ho any amin'ilay Jerosalema vaovao izay nampanantenanao izahay, hiara-tsambatra any, hiara-hideranao, ka tsisy intsony ny seto sy ny tomany izay olana mety ho lalovanay Jesosy, fa ho sambatra eo anilanao izahay.
misaotra fa sambatra izay manana anao ny anaranao Jesosy tompony anaovanay ny vavaka amen.
noho izany fahasoavana fahamelan-keloka sy famonjena omen'Andriamanitra antsika izany ry havana. Ny olona voavela heloka dia faly, sahy mijoro, manonona mpahabe maso ny fanekempinoana kristianina izay mampiray azy amin'ny fiangonana masina maneran'izao tontolo izao, manao hoe mino an'Andriamanitra raitsy tsangantsika. Mino an'Andriamanitra raitsy tompanao ny lanitra sy ny tany aho, ary mino an' Jesosy Kristy zanalay tokana tompontsika, izay nitorotoroana tamin'ny fanahy masina, nateraky Maria Virjiny, nijaly raha nanampaka Ponto Pilato, niombonina tamin'ny hazo fijaliana, maty ka nalevina, nidina tany amin'ny fiainan-tsy hita, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, mipetraka eo ankavanan'Andriamanitra raitsy toa, avy any no miaviany tsara ny velona sy ny maty. Mino ny fanahy masina aho, ny fiangonana masina maneran'izao tontolo izao, ny fiombonan'ny olona masina, ny famelan-keloka, ny fitsangana ny tena maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Afaka mipetraka ny fiangonana. Araka ny voasoratra ao amin'ny Jakoba 2:7-10, ary mba toy izany koa ny finoana, raha tsy misy asa dia maty mihitsiny. Tonga eo amin'ny filazan-draharaha an'Andriamanitra tsika tanivon'ny fiangonana, ao aorianan'izany ny vavaka ho an'ny trano. Angatahana ny tompon'andraikitra anatanteraka izany. Dia mbola faly miaravantsika menakavy mpiray finoana amin'ny tompo amin'izao alahady fa 7 aogositra izao. Faly mariaba ihany koa izay rehetra manaraka izao fotoana izao amin'ny alalan'ny réseaux sociaux. Manonona ny fiadanan'ny tompo ho amintsika mandrakariva tsirairay avy. Raha misy amintsika sambany vao tonga eto amin'ity toerana ity miara-mivavaka dia angatahana izy hitsangana ho arabain'ny fiangonana. Si parmi nous, il y a des personnes qui viennent pour la première fois assister au culte de la FPMA, donc je vous invite à vous lever pour vous souhaiter la bienvenue. Bon. Merci. Tuizora nirara o ambarantsika. Misaotra ireo izay rehetra nandray anjara tamin'ny fanomanana ny fanatotosana izao fotoam-pivavahana izao. Toy izao ny fandaharam-potoana eto amin'ny fiangonana mandritra ny volana izao miandry ny fafana azafady. Voilà. Dia efa hitantsika eo angamba tsy ho tanysaiko intsony ny fampatsevana fotsiny fa ny mpitandrina dia miala sasatra ny tamin'ny 26 juillet ka hatramin'ny fa 31 août. Raha misy ny filana maika dia afaka miantso any cadre velojona izay filoha na ny birao. Amin'izao fialasasatra izao dia misy amin'ireo fandaharam-potoana isan-kerinandro no miato araka ny hitantsika eo amin'izany fafana izany. Isy fampatsevana ihany raha misy fivavahana mba ho anamariana izany. Ho fampatsevana ihany koa dia ireto misy daty vitsivitsy tsara mariana amin'ny diarintsika. Ny fahaenina ny volana septambra dia alahady ny diakona miaraka amin'ny fiofanana. Ny 5 septambra amin'ny iray ora sasany. Ny 12 septambra dia misy ny hetsiky ny 13e ada, ary ny 26-27 septambra dia misy ny retraite spirituelle ny fiangonana. Ny toerana dia any Imka Avignon. Ny hetsika faharoa ny fiangonana dia ny 25 octobre. Ny tanjony tratrarina amin'izany hetsika faharoa izany dia mitotaly 15 378 efa nanao ny hetsika voalohantsika dia ny fitotalin'ireo hetsika roa ireo no araka ny budget natao dia 15 078. Asaina isan-kalahady isika hiomana amin'izany
ary azo atao ny manome tsilikely dian'izao ny fahalalantsika araka n'izay fahalalantsika aza misalasala manatona ny équipe finance na ny mpiandraikitra izay akaiky antsika raha toa ka misy fanontaniana. Vaovao avy eto toerana retraite spirituelle ny fiangonana araka ny voalaza teo dia ny 26 sy ny 27 septembre any amin'ny IMCA Avignon. Ny thème amin'ny loha hevitra amin'izany dia Bible ouverte, genoux pliés, cœur aligné. Vivre le psaume 23 dans nos temps d'insécurité. Ny sarandasy amin'izany dia 61 €. Ny fiangonana dia manolotra 20 € ho fanampiana ny mpikambana tsirairay mba hanetanana antsika. Raha misy koa ny fanapa-kevitra natao raha misy fianakaviana mihoatra ny 4 dia lasa 31 € ny sarandasy amin'izany. Aza misalasala, aza tosakana fa afaka manatona mpitandrina izay mila fanazavana na mangataka fanampiana. Avy amin'ny sekoly lahady, l'équipe de sekoly lahady est heureuse d'accueillir les personnes ayant reçu l'appel du Seigneur pour rejoindre l'équipe des moniteurs pour ce ministère auprès des enfants. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous rapprocher du bureau de Sekoul Alad. Bien à vous en Christ. Filazana Baptiste. Ramana Mbedina Arinirimo Avun, Sisalu Patricia Nantenain. Bienvenue, Diamanutan Zanami, Ramanambe Dorion, Salu Yaruniaina. Ou amin'ny sakramentany batisa ny Eliade 23 août any amin'ny fiangonana FJKM Ambomiandra. Misy ny taratasy fanolorana azy ireo amin'izany. Raha eo izy ireo dia angaviana mba hitsangana ho atolotra amin'ny fiangonana. Avana. Dia fahamearavanareo ary mirary soa indrindra ho tanteraka soamatsara ny firaritsoa izay atao any an-tanindrazana. Misaotra indrindra tompoko. Dia ho tsara mandroso, tsara miverina koa. Misaotra tompoko. Vaovao sosialy, vaovaon'ny 13e ada, association d'entraide et sociale. Taratasy fisaorana. Hoy Jesosy taminy, izao no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Tsy misy olona makany amin'ny iray afa-tsy amin'ny alalako. Jaona 4:12. Ny fianakaviana Liliane sy Charles Rakotiniana ary ny zanaka amanjafiny sy Sylviane Oriol mianakavy dia maneho etoana ny fisaorana ny fiangonana, ny komity ary ireo mpiara-mivavaka rehetra napitraka sy nampionona azy ireo tamin'ny nalasan'ny anadahany Rodin Jean-Jacques Rakotobe any amin'ny iray tamin'ny alahady 22 juillet 2026 teo. Misaotra indrindra tompoko tamin'ny vavaka sy teny mamy nentinareo nampiononana anay sy ny adidy faodranomaso natolotrareo tamin'izany. Ilay Andriamanitra manakaripasoavana ny amaly avy zato eny izay nataonareo izao ary ho lasan'izay ny ratsy rehetra fa mby fifaliana indray no ameno ny fiainantsika. Misaotra indrindra tompoko Liliane sy Charles Rakotiniana mivady. Fisaorana faharoa, iza no ahasaraka atsika amin'ny fitiavan'i Kristy, Romana 5:5-7. Tsisy ahasaraka ahy, tsy hitoetra eo anilanao, eo atombotrao akaikinao Jesosy eo. I miora randrenandrasana sy ny fianakaviana manontolo dia mitondra miteny fisaorana ho antsika rehetra tamin'ny fampahirizana nataonareo tamin'ny fahalasana ny tompoko vavy neny Arisoanaly Saondra Isabelle. Nahatsaro ho teo anivon'ny fianakaviana tokoa nanananareo ray aman-dreny, zoky, zandry, tsy irery fa teo hatrany ianareo niaraka tamiko namakivaky iny fotoana manjombona iny. Tena tsapa ny maha-iray antsika ao amin'ny tompo. Vita ratsy tompoko ny adidy farany tamin'ny neny. Andriamanitra manakaripasoavana ny amaly fitia anareo.
iarana tsiny ho an'ireo izay tsy tratra antso no ny fahafenon'ny rano be loatra. Ineny dia nanolotra fararakitra 100 € ho an'ny fiangonana FPMA ex Marseille. Dia rary fiononana tanteraka ho an'ny fianakaviana Trapaoriny. Ny hetsika 13e ada ny 12 septembre 2026 dia manomboka amin'ny 12 ora. Araka ny voalaza teo dia efa nozaraina any amin'ny tambazotra. Ny thème dia vakoka sy takalo, patrimoine ny échange. Isy ny varotra sy fampirantiana, fifanankalozana amin'ny orinasa malagasy. 20 € ny ofan'ny standy raha toaka amin'ny varotra. Marihana trano fa misokatra amin'ny rehetra na isika na ny eto toerana na ny any velany izany hetsika izany. Isy ihany koa ny stand d'accueil social kilalao malagasy isan-karazany ary sakafo malagasy amidy. Manasa antsika fiangonana ho avy marobe hitondra ny namana sy manodidina ihany koa. Mitohy hatrany ny ireo fanatanjahantena karaté sy fitness araky ny fandaharana ampitaina amintsika amin'ny alalan'ny groupe WhatsApp ihany raha misy ny fiovana. Ny bac alimentaire koa dia misokatra hatrany ho antsika menakavy izay mila izany ary afaka atevena arak'izay famomezana atolotritsika amin'ny fo. Vaovao avy amin'ny faritany. Ny komity paritany dia tanterahana eto amintsika ny sabotsy 19 septembre 2026 ho avy izao. Vaovao avy amin'ny Foibe, mampatsiahy naray fanasana isika ny 10 sy 11 octobre izao noho ny fahakalazana ny faha-20 taona ny tandreman'ny mpitandrina sy ny fandehanan'ny misotro ronono ny pasteur Élisée Andriamiandra na pasteur Zaza araky ny fantatsika izay any Toulouse. Raha misy fanontaniana dia afaka manatona ny bureau hatrany. Vaovao avy amin'ny Zaikabe SVKI sy ny SRKI. Ny daty dia ny 17 sy 18 octobre ho avy izao. Ny toerana dia ny Dijon. Hitantsika eo amin'ny fafana ny andinindininy. Raha misy fanontaniana dia afaka manatona ireo bureau SVK. Ny rakitra sy ny don famezana azo tamin'ny alahady 28 dia ireo hitantsika eo amin'ny fafan'ireo. Ngamba tsy ho averiko intsony fa tonga dia hitantsika eo fa izay indray ary ny vaovao eto an-toerana dia mametraka ny asa rehetra eo am-piaratanan'Andriamanitra. Ay misy zavatra tiana. Misy an'ity solomaso ity tsy fantatro mety atsika le izy adino tao ambany tao tsy fantatro fa afaka manantona izy apetrako ery mahany ery raha ohatra ka misy raha ao ny tompo misaotra indrindra tompo. Rivavaktieta. Riandriamanitra tompo any an-danitro tera sy mankalaza ary mahay voninahitra anao izay. Fa ianao no nanao izao fiangonana izao amin'ny fanahinao masina ho anao. Ka nahatonga azy ho trano fanahy sy vato velona maro eo ambonin'ny fehizoro
dia Jesosy Kristy. Misaotra tompo satria raha tianao ny asa sy ny tay dia tsy vita toy izao ity fiangonana ex-Marseille ity. Misaotra aloha ny fitiavanao sy ny famindraponao aminay fa tsy miteranay araka ny fahalemenay sy ny fahatanteranay ianao. Terao amin'ny fahasoavanao ny fiangonana ex-Marseille ary arianao amin'ny finoanan'i Jesosy Kristy. Aoka mbo mamidina ny asa-pamonjena ataon'ny fanainao amin'ity fiangonanao ity. Taio ny fitoriana ny teninao. Tsy miafina aminao tompo ny ezaka sy ny asa rehetra mbola mianatra amin'ny fahazoana ity fiangonana ity. Ka ianao hanome mpanompo tsara sady mahatoky ary olona mandrakarivo amin'ny fanatanterahana izany araka ny fanomezam-pahasoavana omenao azy ireny. Arovy amin'ny ratsy rehetra izay ianao rery ihany no mahay izany ary itokianay. Ny sitraponao irery tompo no tanteraka amin'ny zavatra rehetra ataonay ary voninahitra ao irery izany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay no anaovanay ny fahavakay. Mialohanay ilay tompo tsara. Amen. Manomeza arak'izay vokatry ny foniavy, tsy arahana alahelo na atao antery fa izay manolotra ny kafaliana no sitrak'Andriamanitra. Tonga amin'ny fotoanan'ny fanatitrisika ry havana araka ny fomba atao eto amin'ny fiangonana dia afaka atolotra amin'ny carte bancaire zany na amin'ny kapoaka mirakitra, kitapo mirakitra.
Androitra ny rakitritsika. Afa mipetraka isika miaratsiny ry havany fa misy fanadinona kely misaotra ny Ramatourandrena Ardera Joseline nitarika izao fotoana izao ary manotra fisaorana feno koa any Andriamatoa Tantely Ranaivo izay nitondra ny sakafom-panahy teo androany. Dia tena zava-dehibe koa dia misy filazana mariazy voalohany tena mialatsiny fa voadingako le izy. Madame Brigitte Rahantanirina Rakotomahanina, famille Ramparana, famille Ramananjanahary Rakotobe, Madame Myriam Ratianatsifoy, famille Ranaivo Nomenjanahary, dia afaly mampandrehantsika ny fanamasinana ny fanambadian'ny zanany, zafiny, tsiky sy ny ony. Izany dia ho tanterahana ny asabotsy 29 août eto amin'ny FPMA ex-Marseille. Aoka isika samy mitondram-bavaka izany fotoana izany. Misaotra indrindra toko. Tonga eo amin'ny vavaka setriny sy fangatahana isika. Arivavaka isika tompoko. Saotra sy dera ary laza ray tsara indrindra no atolotrainao. Saotra tompo satria no ny fitahinao sy ny fitantananao sy ny fahasoavanao dia afaka mbola nijery sy nankalaza ny anaranao izahay. Misaotra tompo amin'ny famindra-po famelan-keloka nomenao ary misaotra koa amin'ny fahasoavana omenao. Misaotra amin'ny teninao androany izay mampatsiahy indray fa momba anay mandrakariva ianao matetika tompo adinonay izany satria mandeha araka ny herin'ny tenanay izahay. Impiry ianao miteny ao anatin'ny teninao hoe momba aza matahotra fa momba anao aho. Dia aoka tompo izany teny izany tena iainanay isan'andro, ninona mitranga, ninona miseho Jesosy eo anilanay lalandava ianao araka ny tenin'ny Paoly ianao no velona ato anatinay. Ka ny fahazavana sy ny herinao tompo no entinay miatrika amin'ny fiainanay ary andeha patokisana izahay satria ianao no momba anay. Mahatsiaro ihany koa izay tompo ireo namanay izay tsy afaka nanatrika izao fotoana izao, omba azy ireo koa ianao tompo, n'aiza misy azy ireo. Mahatsiaro manokana ny mpitandrina azy randrianandrasana mianakavy izay tompo amin'izao fotoana fialan-tsasatra izao, ianao ne no hanomiana azy ireo ny fialan-tsasatra ilaina rehetra ka ahazo hery, ahazo fahalalana, ahazo fahendrena indray mba ahafahany manatrika ny asany rehefa miverina izy ireo. Ianao ihany koa miomby ireo izay olona rehetra miala sasatra tompo, ampy mizara azy ireo ny fahasoavanao. Tondram-bavaka ihany koa izay tompo an'ireo olona izay tsy salama, n'aiza misy azy ireo.
tantaninao sy ampaherezo izy ireo tompo ary ianao koa ny ampahery ireo izay donam-pahoriana. Mitondra-bavaka ireo fikasana rehetra eto amin'ny fiangonana izay tompo. Ny fikasana dia anay ihany fa ianao manatanteraka, ao ireo batisa, ianao ny omba ny fianakaviana Ramanandraimbe mba ho tanteraka soamantsana izany fikasana tsara izany. Ianao ihany koa ny ametrena ny tsiky sy ny ony amin'ny fikarakarana fanambadiana izy ireo, dia matsiaro ireo fianakaviana roa ireo izay tompo omba azy ireo ianao. Maro ihany koa tompo ireo tetikasa izay kasaina tao amin'ny septambra eto amin'ny fiangonana. Ianao ny Andriamanitra ny tompo ny fahefana rehetra, ka ianao ny hanome anay ny fahendrena sy fahalalàna mahatanteraka izany. Dia ampaherezo hatrany izay tompo amin'ny andraikitra sy ny adidy izay napetrahanao anay, tsy ho kivy izay na ho ketraka, fa ianao ny hotokisanay araka ny teninao androany. Mahatsiaro ihany koa izay tompo ny tanindrazanay, tsisy miafina aminao tompo ny zavatra mitrangany. Ianao ny hanome fahendrena hatrany ireo mpitondra ary ampitombo ny finoan'ireo malagasy tompo, fa ianao ilay Andriamanitra momba azy ireo. Dia ianao ihany koa tompo ny isaoranay satria amin'ity firenena izay mandrainay ity mbola afaka manao ny fanompo fivavahana izahay. Dia ianao ny tompo nanome anazy ireo ihany koa ny fahendrena hatrany, hanoro lalana azy ireo ianao mba ahafahany mitantana izany firenena izany ampiadanana. Dia izany vavaka izany tompo dia ampiarahanay amin'ilay vavaka nampianarinao manao hoe: Rainay izay ny an-danitra, mamasina ianaranao, ho tonga ny fanjakanao, ataony ny sitraponao, ety an-tany takana ny an-danitra, omeo anay an'io izay hanasa azy ao anay, ary mamelà ny elokay, takana amelanay izay mimeloka taminay, ary izay mitondra anay amin'ny fakapanahy, fa manafahanay amin'ilay ratsy, hanao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Misaotra n'Andriamanitra lehibe tsika ry havana fa natotosa soamantsara izao fotoana izao. Amarana sahady ny fotoana isika, alohan'ny ametrahana ny afatra sy tsodrano dia ataontsika ao am-pitsanganana ny firana fanampiny fa 420 ary ao aorian'ny tsodrano ny hira fa 912 faharoa sy fahatelo. Isaia toko 7:20 ny andiny faharoa. Raha mitany rano ianao dia ombanao aho, ary raha mitany ony ianao dia tsy hanafitra anao izy. Raha mandeha mamaky ny afo ianao dia tsy homay, ary tsy rehitra aminao ny lelafo. Amen. Raiso ny tsodrano izay tononona amin'ny anaran'ny Tompo. Hita ianao ny Tompo ka hiaro anao,
ampamirapiratra ny tavany aminao any ny tompo ka mindra fo aminao. Anandratra ny tavany aminao any ny tompo ka hanome anao ny fiadana. Amen. Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masina izay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Mandehana amin'ny fiadanana ka manompo ny tompo. Isaorana Andriamanitra. Mirary herinandro sambatra ho antsika rehetra.